dia tonga soa atao amin'ny fandaharana zany forêt-santé aty Canada indray ianao ary dia misaotra indrindra tamin'ireo commentaire izay nalefanareo teto amin'ny fandaharana akasitrahana tompoko dia misy ara ireo somary enjakejana ihany dia faly dia faly ny tenako fa tena maneho ny heviny zany ny rehetrarehetra fa tsy misy sakatsakana mihitsy ka izay no ilaina zany amin'ity fandaharana ity. Ny resantsika an'io zany dia ny hoe ahoana ny fomba fandresen-dahatra na ny fanaovana négociation zany amin'ny fiainana dia azo lazaina fa négociation daholo ny zavatra rehetra izay iainantsika zany eto ambonin'ny tany raha vao resaka ataontsika zany hoe fiarahamonina fifampikasoana amin'ny samy olombelona dia tsy maintsy miditra izay atao hoe négociation zay indrindrandrindra raha ohatra ka ianao zany misy zavatra izay tianao omenanao na hoe misy zavatra tianao ataon'ny olona iray aminao na olona manodidina anao zany ka raha ohatra mantsy zany tsika tsy mahatakatra an'izay zavatra zay hoe na io zanatsika zazakely io dia mila négociation ny fahazahoanao zavatra avy any aminy. Raha ohatra mantsy zany tsika tsy mahatsapa tsy mahatakatra an'izay zavatra zay dia izay no mahatonga an'ilay ataontsika hoe zany fikorotanana eo amin'ny fiarahamonina na mahatonga ny hoe herisetra ny amin'ny hoe tsy maintsy atao herisetra zany ny fahazahoana zavatra nefa amin'izay fotoana zay dia miteraka ny ataontsika hoe abus de pouvoir angambany na miteraka ny ataontsika hoe zany hoe tsy fahanarahana ny logika-piainana ka mety miteraka blessure na fifanafitohinana rehefa tsy mandeha amin'ny processus normal ny zavatra rehetrarehetra hoe rehefa ianao no mila zavatra iray izay tsy eo amin'ny pouvoiranao zany ny azo azy fa tsy maintsy zavatra angatahana any ampelantanan'ny olona dia tsy maintsy mila foana an'izay ataontsika hoe zany toetra mahay mandresy lahatra sy ny toetra mahay négocier izay itsika olombelona ka io dia efa misy ihany koa ny mana-talenta amin'ny négociation zany izay zavatra tiany ho azo dia hainy ny mandresy lahatra ka izay zavatra zay zany no hojerevantsika nefa zany zavatra rehetrarehetra zany koa dia azo ianarana ihany koa ny négociation. Raha ohatra ka andehanao zany andresy lahatra ohatra hoe andresy lahatra olona iray ohatra zany hoe ianao zany ohatra te hiditra hiasa ohatra ao amin'ny orinasan'olona anankiray ohatra dia tsy maintsy andehanao négociation aminy ianao mba ampidirany ianao zany hoe io zany le atao hoe interview d'embauche. Inona sina zany ny zavatra tokony ataonao alohany ahitanao any olo io zany. Voalohany indrindra aloha zany dia manomana tsara ny CV-nao ianao zany izay efa apetrapetrakinao tsara daholo ny mombanao rehetrarehetra ny parcours-nao ny diplômenao sy ny sisa ary ny motivation ataonao ao anaty taratasy zay moramora kokoa io hoe mametraka azy ao anaty taratasy fa enjakenjana kokoa ny mamonjy ny ataontsika hoe interview ka ny ao amin'ny interview zany no tena tiako lazaina ny amin'ny hoe ahoana ny fomba finégociena. Voalohany indrindra zany dia tokony ho fantarinao tsara amin'ny antsipriany mihitsy zany
zany a ny momba nio a orinasa io aloha hoe inona sinona ny zavatra ataony ao a izasiza daholy a ny mpiasa rehetra ao a manao hoana ny mety ho fombafomba ny fomba fiasa ao a alainao daholy zany zay information rehetrarehetra zay a mety a par internet na tsaratsara kokoa raha ohatra ka mahita olona mahafantatry olona efa miasa ao ianao a dia mba somary antany azy ihany hoe manao hoana ny fombafomba io koa moa aloha tsy voatery ihany koa le olona hoe hivaky aminao ny zavatra marina rehetrarehetra na hiteny aminao ny momba an'izay zavatra zay fa mba maka chance ianao zany a ny amin'izay zavatra zay na raha ohatra ka misy olona fatapatatra ao koa zany fa mahalala bebe kokoa ny momba an'io a société io na dia atao raha hoe zany hoe tsy miasa ao ilay olona ka rehefa fantatrao tsara zany ny momba an'io société io dia fataro ihany koa zany a ny olona ny lehibe ny société io a ny fiaim-piainany a tokony ho fantatrao daholo zany zavatra rehetrarehetra zany dia efa tokony hoe alainao sary any eritreritra zany aloha zany a ny mety ho fizotra'ny interview tokony efa mba manana an'izay a saritsaryn'izay zany ianao a any anatin'ny sainao any dia fiomanana tokony zany ianao a manana bonne présentation zany hoe madio tsara ny volo voahoko tsara mipetraka tsara ary madio ny tenanao ray manontolo zany hoe na ny akanjo raha ohatra ianao vehivavy a dia tsaratsara kapa hoe akanjo izay ataontsika zany hoe tsotra kanefa mihaja zany hoe akanjo koa zany a manome zany a hoe valeur anao na lehilahy io na vehivavy raha ohatra ka toerana zany a mila an'izay hoe bonne présentation zay zany a no andehananao a dia tsaratsara tsy maintsy tokony ho fantatrao hoe akanjo manao ahoana zany a no tokony anaovanao dia zay hoe madio a mihaja dia efa anananao zany a ny scénario rehetrarehetra ny amin'ny fandehananao ao dia tokony koa zany ianao a ny hoe maka concentration tsara alohan'ny andeha zany hoe tsy tokony zany ianao hoe misy zavatra manahirakirana ny sainao a na ohatran'izay zany alohan'ny andehananao amin'ilay interview fa tokony milamitsaina tsara ianao ary maka respiration efa natoloko teto daholy a ny fomba fanaovana respiration fampidirana oxygène any amin'ny ati-do mba hahafahanao zany a manana ny fitonitsaina ary manana ny ataontsika maîtrise de soi satria ny maîtrise de soi no zava-dehibe rehefa mifanena sy manoloana zany a ny olona iray a izay a tianao a anaovana négociation na horesehanao lahatra zany ka tokony zany hoe efa mamina vina ianao na ny teny anaovanao zany a dia tokony misy zavatra mandresy lahatra azy a d'un seul coup d'œil zay zany a dia zavatra efa tokony hoe intuition ananan'ny olona anankiray zay andeha anao négociation satria ny zava-dehibe amin'ny fanaovana fandresen-dahatra dia ilay fahaizana mipetraka amin'ny plasin'ilay olona horesena lahatra zava-dehibe dia zava-dehibe izay zavatrizay ary ny fahaizanao maminaviana ny hoe inona ny zavatra andrasan'ny olona izay a anaovako fandresen-dahatra tsara ho mariana fa ilay olona koa matetika hoe efa nandray ny CV anao izy voazay ianareo a vo anao ny interview tadidio tsara koa fa ilay olona dia efa nanadiadiny momba anao alohan'ny hiantso anao
zany hoe efa mahafantatra anao bebe kokoa izy zany. Zay zavatra zay koa zany dia tokony ho fantatra ao tsara mihitsy. Efa mahafantatra anao bebe kokoa izy ary mety ihany koa izy efa naka koa information momba anao. Io zany dia ny négociation rehetra izay hoe tiana atao dia tadidio fa tsy maintsy misy ny information izay efa lailay olona tianao négociena zavatra momba anao. Ary ianao koa dia tsara ihany koa mahafantatra ny zavatra mety ho ao andohan'ny ilay olona andehananao ho resen-dahatra. Ka izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia tokony zany ianao zany efa hoe miomana tanteraka mihitsy zany amin'ny fifankahitana amin'ilay olona, satria io dia resaka hoe miditry ny trano ianao, miditra ny birao, dia efa misy karazana ohatrany hoe intuition amin'ny fihetsika rehetra izay mitraka hoe ety ve sa tsy ety ity négociation ity. Dia rehefa manoloana ny olona zay anaovanao ny négociation zany ianao dia tokony hoe tony ary dia mahafantatra tsara ny zavatra tadiavinao ary mahafantatra tsara ny resaka rehetra izay apetraka eo sy ny fanontaniana izay mety apetraky ny olona hitadiavanao zavatra aminao. Tokony efa mba vinavinainao ny fanontaniana rehetra mety hipetraka. Matetika ny fanontaniana dia miopana foana ny amin'ny hoe inona no antony mahatonga anao te hiasa ato amin'ity société ity. Zay zany matetika ny tian'ny mpampiasa ho re. Ka amin'izay fotoana zay dia ianao no tokony maminavina inona ny zavatra valiteny tiany ho re avy any aminao. Ka eo zany dia mety tonga dia isy ny ataontsika hoe zany ny hoe système de rejet. Raha ohatra ianao ka tsy mahay mamoaka tsara zany ny hoe inona ny zavatra tadiavina, inona ny valiteny andrasana. Raha manontany ohatra ilay olona zany dia mpampiasa hoe inona moa zany no tena mahasarika anao hiasa ato. Ka raha ohatra ianao ohatra zao hiteny aminy hoe ka ato aloha ny bebe karama. Raha ohatra ka hoarina amin'ny asako taloha dia ato ny bebe karama, ato ny mahavelona anay mianakavy. Izay ve no tena tian'ilay mpampiasa ho re, sa ny hoe tena tiako mihitsy ity asa ato ity, tena mahasarika ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko ny asa ato, ka tena hitako fa ety amiko satria io koa zany no zavatra ny anarako ohatra, ary tena zavatra tena tiako mihitsy ny manao azy. Ohatra fotsiny zany izay hoe valiteny zay dia hanana ny fitokisana bebe kokoa aminao noho ny valiteninao voalohany. Satria raha ohatra ianao tonga dia hoe ny resaka hoe ny karama zany no lazainao azy dia dikan'izay zany ianao zany tsy motive akory zany ianao tsy miinteresse anao araky ny tokony ho izy zany lay asa, fa ny karama fotsiny zany no miinteresse anao. Ka zavatra maladresy ohatraohatra amin'izay zany amin'ny fiainana dia phrase kely izay tsy ampoisinao dia mety anakana anao tsy ho tonga amin'ny tanjona izay tianao ho tratrarina. Ary dia rehefa mandeha ny interview dia tokony zany anana fitokisana aminao izy, satria maro ny fanontaniana mety apetrany izay tiany zany ho fantatra
hoe afaka ho maîtrisenao ve ny asa izay atao ao ka amin'izay fotoanazay zany ianao a dia tokony mametraka mihitsy ny fitokisantena zany ny amin'ny hoe ho vitanao tsara ny asa ary ho maîtrisenao tsara ny zavatra rehetra izay atao ao. Izay a no tena tiany ny mpampiasa zany a hore avy any aminao satria ianao a dia tokony mampiseho aminy fa olona hanome vokatra hitondra vokatra tsara ao amin'ny toeram-piasany fa tsy hoe olona hitango ny karama isam-bolana fotsiny. Zay zavatra zay zany a amin'ny fiainana rehetra rehetra dia ohatran'izay daholo no tsy maintsy tokony hitondranao a ny fomba fiainana, ny fomba fifandraisana amin'ny olona izay a tianao a angatahana zavatra, zany hoe inona zany a no intérêt-ny olona io, zany hoe tsy maintsy jerenao zay fa tsy hoe ny intérêt-nao ihany. Ka eo mantsy ny betsaka mahasimba ny fifandraisana sy ny fiarahamonina. Na zaza ao an-trano ohatra, ny fomba fitenenanao aminy, ny serasera zay alefanao aminy, raha ohatra izy zao ohatra tianao amboatra ny chambre-ny ohatra, andamina ny trano fatoriany zany ny zanakao, aiza no metimety kokoa anome azy ny farisiana amboatra ny chambre. Ianao ilay miteny hoe orikala amboary ny chambre anareo, orikotsikala amboary ny chambre anareo, sy ny hoe amboary ny chambre anareo a, ataovy madio tsara, alamino tsara ny armoire sy ny rehetrarehetra fa rehefa avy eo tsika andeha any amin'ny restaurant. Raha izay ny fomba nanirahanao azy dia hitanao fa vetivety dia madio ny chambre, vetivety dia milamina ny fandriana, vetivety dia milamina ny armoire sy ny rehetrarehetra. Raha tianao ifo maraina izy fa misy toerana andehananareo, mifoaza daholo fa efa lera ny andro, ainga nadana misasa. Izay ve no hampiala azy kitakitana tao ambony fandriana? Raha izay ny fomba hitenenanao azy a dia afaka 30 minutes izy dia mbola anaty fandriana. Afaka adiny ray izy mety mbola ao anaty fandriana. Fa raha miteny ianao ohatra hoe tia crêpe ny zanakao amin'ny maraina, tia mihinana crêpe, dia ozy izy ianao hoe mifoaza daholo fa amboatra crêpe azy ao, rehefa avy eo tsika dia mihinana crêpe. Hitanao fa 2 minitra izy rehetra dia efa eo ambony latabatra. Zany hoe ny fahaizana mandresy lahatra dia ilay hoe fanomezanao koa zany a ny ataontsika hoe zany hoe tambony zavatra izay angatahanao amin'ny olona iray, fa tsy ny hoe ny intérêt-nao ihany no andeha ho teneninao aminy mba hahatonga azy ianao zavatra ray. Ohatra ray ihany koa zany amin'ny raha ohatra ka hoe mivarotra akanjo ianao, akanjo indrindrandrindra ho an'ny vehivavy ohatra, dia miditra zany madama iray dia mijerijery akanjo eo izy zany a, dia ny mivarotra efa kinga dia manatona an'ilay madama dia manontany azy hoe misy zavatra tadiavinao ve, misy zavatra akanjo tena particulier ve hoe tadiavinao? Dia mba mijerijery zay matetika zany nataony le ramatoa. Raha ohatra ka tena tianao hividy izy dia tsy maintsy kitikitianao ny any amin'ny fihetsem-pony, dia
ianao ohatra ny makakanjo anankiray tao tena ty zao tena mety aminao mihitsy ty, mety amin'ny bikanao mihitsy ty madamo, makakanjo maromaro ianao dia toronao azy, ty zao tena mety aminao mihitsy, tena ohatrany mannequin mihitsy ianao ao anatin'ity. Zay zavatra zay dia manitikitika ny saina, natao ara izy hoe tsy te hividy, tsy nanana eritreritra ny hividy zavatra niniditra tao, fa ianao nanetiketsika ny fietsepony dia efa zava-dehibe zay, satria matetika koa ny vehivavy izay mitsidika ny toerana fivarotana akanjo dia matetika izy tsy dia tena hoe voatery hoe te hividy an'ilay akanjo, fa indraindray izy sorosorena any amin'ny tokantranony any ohatra, na sorosorena tany ampiasana tany na ohatra zany dia lasa izy ohatrany hoe analan'ny sorosorony zany dia miditra karazana magazay izy zany mba andeha analana n'izay sorosoron-tsainy zay. Mety tsy hividy akanjo ny diany ao fa anala n'ilay sorosory. Ka ianao mpivarotra, raha ohatra ianao ka dia mipetraka tsara ery ambony seza dia mijery azy ambony ambany no ataonao, miditra izy tsy mitsika ianao, tsisy réaction, asa gaga. Raha ohatra ka mijery fotsiny izy dia mivoaka, asa gaga, satria ny tena olona mahay mivarotra dia ny mahay mamilavila, maminavina, manana ny intuition hoe inona zao ny ao anatin'ny sain'io vehivavy io, ary inona ny zavatra tiany ore amin'ny maha olombelona, inona ny tiany ore avy aty amiko. Ohatraohatran'izay ny fiainana, ny fahaizana miserasera, ny fahaizana mandresy lahatra dia zava-dehibe ahafahanao miroso amin'ny zavatra izay tadiavinao. Ohatra fotsiny izay nomeko zay, inona moa no ataonao eo mivarotra an'io akanjo dia ny andafo, ka mety aminao ve ny hoe tsisy mividy mihitsy ny akanjo izay varotinao eo? Mety aminao ve zay? Inona fotsiny no ataonao eo? Noho izany tsy maintsy mitady an'izay hoe ahoana zany ny fomba, ny teknika hoentiko ahatonga n'ilay olona zany hividy ny zavatra varotiko. Dia eo amin'ny resaka fifandraisana amin'ny maha olombelona, ny relation humaine, ny émotion ny olona. Ka raha tsy mahay manetsiketsika an'izay ianao zany amin'ny fifandraisana rehetra rehetra eto ambonin'ny tany, ny amin'ny resaka négociation dia mino marimarina aho fa raha ohatra koa ianao milasa fa za dia tsy mahavita manambitamby olona zany, dia ho hitanao koa hoe inona ny voka-dratsiny n'izay eo amin'ny firosoanao amin'ny fiainana sy ny fitiavanao hatratra tanjona iray. Izay rehetra rehetra izay dia karazana ohatra izay atoroko amin'ny fiainana. Ohatra ianao rangahy andeha hivoaka nareo mivady, dia misy akanjo tianao anaovan'ny vadinao, moa ve ny fomba fitenenanao aminy ohatra hoe tiako anaovanao ty aza manao an'ry akanjo ry fa iry ny tiako anaovanao fa ohatrany mba mahihy ianao ato anatin'ity akanjo anankiray ity. Amin'izay fotoana zay dia tafitohina ny vadinao hoe
fa de tena matavy mihitsy ka matavy be ka ny fijerinao ahy de fa anomboka ho ratsiratsy ny fanomboan'ny fivoahana de any amin'ny réception nefa tokony hoe mba vady mitsikitsiky sy vady izay tena sambasambatra no tokony hoentinao any amin'ny réception azagaka raha motomotitra izy ao anatin'ny réception fa ny tokony ataonao dia ny hoe mba ohatra ny tiako ty akanjo anankiray ty ty ny mba tiako anaovanao chéri tena tiako mihitsy ianao rehefa manao an'ity amin'izay fotoana zay dia avitribitrika izy anao an'ilay akanjo izay teneninao ohatra fotsiny izany zavatra rehetra teneniko anareo izany ny amin'ny hoe négociation fandresen-tahatra daholo ny zavatra rehetra izay na mpiasa trano izay ampiasainao io raha ohatra ka ny fomba fanirahanao azy dia tena manambany azy dia asagaka raha ohatra ka tsy tianao ilay mpiasa fa zany hoe mitady vola fotsiny izy izay no antony hiasany ao aminao ny fitadiavam-bola ny vola miditra aminy isam-bolana kanefa eritrereto ihany hoe mpiasa trano tsy tianao patron nefa izy no mikasikasika ny sakafonao izy no mikasikasika ny zavatra rehetra ny fitaovana izay ampiasainao ao an-trano mety ho inona ny voka-dratsiny indray raha ohatra ka zay no averimberinao aminy orikaladondro ny teny mba olombelona izy miaritra fotsiny izy satria akory atao tsy misy fitadiavam-bola hafa ohatra raha tsy ao aminao kanefa olombelona io olona ampiasainao io mety rehefa miverimberina mikaladondro ny teny tsy mainininy tsisy lanazy rehefa miverimberina zay dia mijanona ho ratraposy lolompo ao aminy ka rehefa tonga ny fotoana izay mety tena tsy zaka nitsony ny teny mafy atao aminy dia izay no mahatonga ny fihetsika mamoehitra indraindray ka ilaina foana zay tsy midika hoe ianao andeha andadilady amin'ny mpiasa izay ampiasainao fa misy foana ny fomba fifaneraserana amin'ny maha olombelona na ny fomba fanirana amin'ilay olona dia maniraka ianao fa maniraka amin'ny fomba izay tsy hanafitohina azy tsy maintsy asianao fanajana ny fanirana na dia mpiasa ao an-tranonao ary miantso ianao dia azafady mba fafaho kely ange ty latabatra ty maloto ny fijeriko an'ity ladosy ty mba afaka fafanao kely ve azafady misy lanjany bebe kokoa zay zavatra zay noho ny hoe fanevatevana azy anajanao kokoa izy ary indrindraindrindra koa dia tokony mipetraka ihany apetraka ao ny fitiavana izay tokony hananan'ny olona ampiasainao anao tokony apetrakinao ihany zay zavatra zay ohatra raisiko amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny olona rehetra miasa ao amin'ny palais Reine Elisabeth any Londres eo amin'ny palais de Buckingham dia milaza daholo fa mahafinaritra azy ny
asa izay atao ao satria dia manana fanajana, manana bonne communication daholy ny famille royale. Zany zavatra rehetrarehetra zany dia zavatra efa ianarana daholy ary zavatra efa anofanana ny fianakaviana ray manontolo zany zavatra zany, ary tsy mahagaga raha ohatra ka mbola eo maharitra eo foana hatramin'izao. Io zany no tena ataontsika hoe zany hoe fanjakana palais royal zany, famille royale izay naharitra ela indrindra teto ambonin'ny tany. Misy dikany zay zavatra rehetrarehetra zay. Misy fahaiza miaina zany ao izay koloiny karazan'olona ohatran'ireny, ary ny fahaiza miaina izay manaraka koa zany ny fotoana moderne. Ka tsy mahagaga hoe nanambonaty vavy mainty hoditra ny hafaran'ny reine Elisabeth, ary io vonaty vavy mainty hoditra io no azo lazaina hoe isan'ny tena tiany amin'ny vonaty vaviny rehetra amin'izao fotoana izao. Misy dikany zany zavatra rehetrarehetra zany. Raha tamin'ny andro taloha ngamba dia ataoko fa zavatra tsy possible zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa ao anatin'ny ataontsika hoe fahaizana minégocier, fahaizana mandresy lahatra, ka zany rehetrarehetra zany dia entiko fotsiny anambarana amintsika ny hoe tsy misy ny zavatra gagné d'avance zany, tsy misy zany. Mila koloinao foana ny fifandraisana amin'ny maha olombelona, na ny olona ataonao zany ambany fahefanao na ny olona ambony fahefanao, dia misy foana ny ataontsika hoe zany hoe karazana fahaisana miserasera, fahaisana mifandray amin'ilay olona, kanefa ao anatin'ny ihany koa ny hoe autorité, raha ohatra ianao ka en position d'autorité. Eo amin'ny tanin-drazana, satria ny fanentanana ataoko eto dia fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy mba hirosoantsika ny amin'izany ataontsika hoe zany hoe fivoarana sy ny fandrosoan'ny tanin-drazana. Raha anao négociation ianao amin'ny tany vaventy ny hoe mba ananany tanin-drazana ny ataontsika hoe zany hoe zany atao hoe mba